Hoampitombinareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ary miaravatsika amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana tanterahantsika izay mbola ivanjilantsika ny roahevitra manao hoe miorena ao amin'ny tombo amin'ny fanasan'izao. Alahady manokana hitondrana ny tondranam-bavaka ny radio protestanta anio iavana ampiombona ny fo mampanatsika ho amin'izany isika. Andeha hitsangana ideran'Andriamanitra isika amin'ny fiarahantsika mamaky ny Efesianina toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Ny Efesianina toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito arahiny hira fahelona ambin'ny folo ny andininy roa voalohany ihany. Aoriny vavaka vao mipetraka isika. Rehefa miala makita ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito isika dia hiaraka anandrana amintsika iderany tompo manao hoe isaorana re Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay mitay amintsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiana any an-danitra araka ny fitiavana isika tao aminy fontsombola avo fanorenana izao tontolo izao mba ho masomasaky tsy misy tsiny eo anatehany isika rehefa mitendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitahany fony ho fiderana ny tondraky fahasaraka izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny tapisintsika araka ny hareny fahasoavany. Amen. Miantsy fitiavanao Andriamanitra no mahafiangonana anay. Ianao izay efa tia anay ka nanome anay an'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy izao tontolo izao ary efa nanomboka ny ranomasina hanamarinana sy hanadiovana anay ho masina ho anao. Antsonao izahay amin'ity alahady any amin'ity bazonay manome tany fifandraisana aminao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana. Entinay mankalaza sy manome voninahitra anao izao. Alahady natokana indrindra ihany koa azahoanay mitondram-bavaka ny radio protestanta. Tompo Andriamanitra rainay ianao ihany no hanomana ny fonay ho amin'izany fankalazana anao Andriamanitra izany hanomana ny sainay aizanay manome voninahitra anao marina tokoa ka amin'izany mangahatakatany tamin'ny fanamarinanao anay izahay. Izay fantatao tompo fa tsy namendrika ilay teo anatehanao angatanay fifonana famelany keloka avy aminao zany mba ho masina sy tsy misy tsiny izahay eo amin'ny fanatanterana izao vavaka izao. Abensoka fifantatay
pamembavakanay ianao ka mamela ny kaisy manadino anay mavaka amin'ny fahamarinanay rehetra. Ny fananao tompo no ameno anay mitarika anay azahoanay mifantoka tsara ho amin'ny fanomponanao amin'ny fiderana rehetra indrindraindrindra fa ho amin'ny fiainona ny afaka avy amin'Andriamanitra amin'ny fotoana andrenisanay ny fifatin'ny soratra masina sy ny fitoriny zany. Konefa bakay ny anaran'i Jesosy Kristy izay saora sy miamboninahitra mandraka izay. Amen. Mahazo-toerana ny fiangonana. Io manavy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika rehefa dia hialoavana 5 minitra ao amin'ny tanora sy ny ankizy ao anatin'ny 5 minitra ny sekulelara. Fiopira ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Jesosy voninay eo, fantatay fa tianay ianao, ary anomananao fotoana isan-kalahady izay handrenesanay ny teninao. Dia ny fanahinao ny asa mahery anatinay, ahafahanay mitahiry indray izay fampianarana onenao androany amin'ny alalan'ny teninao. Ho mitenena limbo fa neny izay. Amen. Ny mpanoratra izy dia tantara kely no anomanantsika izao fotoana izay natokana ho amin'ny tanora sy ny ankizy madinika izao. Alaitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, soratra masina araka ny Marika 17 ka ny 7:20. Marika 17 ny 7:20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha misy olona manatsofona hoentiny hiaino, aoka izy hiaino. Averisika miaraka rehetra izy raha misy olona manatsofona hoentiny hiaino, aoka izy hiaino. Tantarany Jaona kely mety nanoty niakatra tany an-danitra hono raha izy Jaona kely. Ari nahita zavatra hafa izy. Tonga eto zavatra hafa ireo dia misy anjely mitsanga. Dia nanontaniana ilay anjely, ino ireo sady manolo izy? Andrahoana nga ireo? Tsy ilay anjely. Sofina ankizy vavy kely sy ankizy lahy kely tsy mihaino ny fananarana ireo, sady tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Dia nanontany iray Jaona lamina kely, dia aiza ny lohany? Aiza koa ny vatany? Ary indrindra ny fanahiny? Very ilay anjely. Dia rehetra ny Jaona kely, any amin'ny apobe nanomboka natahotra sy namboko Jaona kely. Dia inona nataony any? Nitomany aman'elo izy any ilay anjely. Midradradrada miandry vonjy hoe maye, maye, onjeo, onjeo, maka. Fa tsy misy mihaino keliko izy izany. Tsy misy mihaino mihitsy ireo. Ilay anjely, efa tara loatra. Vao maika natahotra Jaona, nangovotra izy. Dia afriny izy no amin'io afobe io. Mandrakizay ilay anjely. Tsy velona tony ireo. Tsy tonga eny an-tany tony ireo fa mijaly eo amin'io afobe io mandrakizay. Dia may eo fotsiny izy Jaona. Tena may mandrakizay aminao. Natahotra be Jaona kely.
Nisy eo mafy teo ampaniny. Fa vao tsapany fa ay niompy ihany, ay na niompy izy. Eo izy vao tonga zany. Niompy ihany fa mampieriperika. Entina mihaino zavatra tsara tokoa raha izy ny tompony. Men'Andriamanitra tompony tsika entina mihaino zavatra tsara, fa tsy entina mihaino zavatra ratsy. Entina mihaino fananarana, entina mihaino tenin'Andriamanitra izay ianarana lahady ny tontolo lahady. Ary manatokona avokoa isika rehetra afaka mihaino ny marenina miteraka izy efa tsy fidiny. Fa izany marenina hitanareo fa tsisy manangan-tanana. Maheno daholo dia amapisy ny tenin'Andriamanitra izany araka ny marika menantsika ny teny soratra masina voasoratra marika teo toko fahaefatra ny 5:17 manao hoe raha misy olona manatokona ho ento mihaino aoka izy hiaino. Averintsika zany dia miaraka amin'ny tokosendininy. Raha misy olona manatokona ho ento mihaino aoka izy hiaino. Marika toko fahaefatra 5:17. Baba Jesosy mbola misaotra anao fa nataonao nandre ny fampianarana izay nomenao tamin'izao dinon'ila izao. Misaotra tompo fa nomenao sofina tokoa izahay hiaino. Ka amin'izao sisy izao dia tsy hainy teny ratsy izahay fa ilainy kosa ny fananarana sy ny fampianarana izay omen'ny Ray aman-dreny, na ny Ray aman-dreny ara-nofo na ny Ray aman-dreny ara-panahy. Ary dia hiaino ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Misaotra tompo. Amen. Mira fa raika amby efapolo sy roanjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoapolo ny raintsika dia hiakatra izay tarabavaka sy hamaky ny soratra masina.
Cara masih yang sensual masuk cari apa nak? Nanti bisa sih untuk cara paru pakai pur, nanti pakai lagi puru, kata sih kayak dia nanti paru pur. Jadi kita jelas yang mama yang menarik itu. Atau bulan paru yang istilah hutan di sekalian. Misalnya yang kira-kira guna kenalan muslim masih jadi bina itu. Antara yang ada bayi wanita tampil sekalian. Arnya antara pengguna jika mengangkat yang enggak bantu karena dia yang meluaskan dia. Ibon dia namun pas keistamnya bayi akan buku sambil bulan paru. Arnya akan itu lagi yang amat mantelan karena tidak panas bulan orang akan buku. Antara dia itu yang akan panawis arah kelalang mesti jalan dengan. Ani kusur nana musim merah bisa kene tangan ini. Kani kumar kawan yang guna bisa timbalan nama mantelan. Kajian di kita menangkap pas kusur dari kasih bahana mas naaswan tu panikul na peta yang mawa yang Israel sini manase sini kasar ansi mungkin banana kristiana kandie kanina na pasayani pasiar kefekura are dikani baru kuande kana nauli ibu basau manilai dari japa nampiuma nampuni saja nabiaman dia bu bagaimana sendras na dia cuma jual mompah tu kira namas na lagi aku banyak yang dia karena kita nanti amin. Dalam itu jadikan pemakian sudah sama. Mati tu kaya nak berhubung, aku kerja kaya nak berhubung, apa nak kerja kaya berhubung. Lepas kita dia kita mati yang menarik jasa. Ada bulan ini dia nak ikut jasa. Kami ni bangsa ni dan hakim kalau tumpah agui agai sepan tinggal. Anak kampung kami ni bangsa dia nak tunjuk kalau tunjuk. Sudah lagi pagi muda penyambi panitia. Saya lalu orang mar upah melatihan. Allah tekon nario patang sau. Yaitu bayi bukan bodoh bayi kecil, maka tiada dunia, tiada konstruksi, kita berkawan mengalir hanya pada tahun mereka. Karena nanti kami selesai masa yang kotor kalau lagi kita ada di sini akan tapi kita bersalah. Kita tidak mengenal itu. Hari saya mengenal tidak seperti aku mencari bulan dengan aku bisa kami sangatkan. Habis itu nak kami pakai nama lekor sini bulan sini kami kiamu hari depan. Cerita kami kerja takkan ada komentar nama kami lekor hasil tadi lekor satu bulan aku karena dia alam ini kami simpan kami sedang kami sendiri harus sebenarnya apa yang mereka bisa ambil kami sudah jauh itu karena aku mengusahakan karena kami mencintai sesuatu mungkin memang sesuatu yang kami berkali aku mencintai tidak itu bisa nabi misalnya termasuk sudah Ada sangka maiskia pengguna nomihira pafu surun satu yang di bolonis yang di pagi.
mazo toerana ianareo. Ao anareo omboantso mananao amin'Andriamanitra ray sady voatahiry ho an'i Jesosy Kristy Tompo ho aminareo an-tany avako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ave miarahaba ny kristianina FGTN Matsiakanavaka matatra ity alahady faharoa amin'ny volana dia sady alahady tondrasika-mbavaka manokana ny radio protestanta ity. Miarahaba indrindra ihany koa ny tompona raika ao amin'izany radio protestanta izany. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Raha ny amin'ny fanasany tompo iavana dia manana hevitra roa sahady isika ao anatin'izany dia ny amin'izay efa miantsony atsika aloha voalohany indrindra ka nanavany atsika ny fiangonana izany dia olona nasain'Andriamanitra manokana nantsoiny mba ho azy zany. Fa ny heviny faharoa kosa nefa dia ireo izay efa nantsona iombon-dakavatra aminy ka mianatra tsika atao anatin'ny sany Ejefema dia mianatra katekomena mandritra ny herintaona. Zany hoe mihafaka amin'ny fiangonana iavana dia mihafaka ho an'ny fiangonana. Raha teo ny bokin'ny tantara izay novakiana tamintsika teo ao amin'ny tantara faharoapolo ny andimy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy faharoapolo dia mareo indrindra izany fiangonana izany. Sarin'ny fiangonana no ambara ao anatin'izany hoe mitandrina ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia fivoriana lehibe tokoa. Arak'izany avana le afaka roa avy antany no horaisitsika avy amin'izao soratra masina izao. Zany fiorenana ao amin'ny tompo amin'ny fanasany zany avaka. Fanasany tompo voalohany indrindra dia mila fiomanana zany. Tena ilana fiomanana ny amin'izany. Ny atao anatin'izany fiomanana izany dia fanadiovantena sy fanamasinantena. Ary ny faharoa izay hitantsika atao anatin'izao soratra masina izao ihany koa ny havana dia fanomezana lanja ny fifonana fiakeikeloka eo anatin'Andriamanitra mba olona tsy manan-tsiny eo anatin'Andriamanitra ny olona izay manatrika izany fanasany izany. Raha vakina ny havana ny soratra masina namarinana ny amin'ny hoe ny fiangonana mihitsiny no antsona ho amin'izany fiorenana ao amin'ny tompo amin'ny fanasany izany ka taona hanome lanja ny fiomanana dia satria misy atao anatin'ny soratra masina izao andimy fahatelo ambin'ny folo sy ny manaraka hoy ny teny voasoratra. Ary tamin'ny volana faharoa dia nisy olona maro nivory tamin'i Jerosalema hitandrina ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ny fivoriana dia fivoriana lehibe tokoa. Ary nitsangana izy dia nandava ireo altara tany Jerosalema ary ny altara fandoroana ditin-kazomanitra rehetra dia noravany koa ka nariny tany amin'ny lohasandrika dona. Dia namono ny Pasika izy tamin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa. Zany avaka no ambarany soratra masina fa nataony fiangonana. Ilay hitantsika atao anatin'izao boky tantara izany. Ilana koa avana izany fiomanana izany. Fa inona moa no hevitry ny teny hoe fiomanana?
Ny hevi-teny fiomanana iavana dia fanomezana lanja, fanomezana lanja ny fahamasinany zany fanasana ataon'Andriamanitra izany. Ary amin'izany tsy hampitovy izany fanasana zany amin'ny zavatra ivelambelany. Tianao raisinao anatin'izany iavana tsy tahaka ny hanofo izany na reny hanikanina amidin'olona eny amoron-dalana eny reny ny handraisana izay anasan'Andriamanitra antsika. Tsy tahaka ny mofo amidy eny an-sisin-dalana eny amoron-dalana ny fanasan'Andriamanitra fa tena ilana fiomanana izany. Mananotombo aza Jesosy tamin'ny Bekovaray kotsika tamin'ny alahady teo ihany ao amin'ny filazantsara raka ny dioka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahafito ka tamin'ny andininy faharoa ny tena nanome lanja izany fiomanana izany na fanomanana izany ny an'io fanasana io nanome lanja izany Jesosy. Inona no natao? Maniraka mpianatra izy mangehana makanesa amin'ny tanàna io dia misy olona ambahenareo ao fa dia nanaraka izay nasainy Jesosy nampanaovina azy ripetera mba amin'ny namany. Entina ilazana zany riavana raha miresaka momba an'izany fanasana izany isika satria ty volana oktobra ity dia tena itorana hafaka indrindra ho an'ny olona rehefa izay nasain'Andriamanitra ka efa nampidiviterety andohana teny hoe tsy ny faraitana sampoko ihany io fa ny fiangonana rehefa nanapona an'Andriamanitra ty amin'ny tempoly isika ty amin'ny tanan'Andriamanitra isika riavana mila miomana tsara isika. Ary araka ny namakina azy teo hitatsika tsara fa anisan'ny fiomanana voalohany indrindra dia ny fanadiovantena. Fanadiovantena no atao amin'izany. Inona no atao? Mandava ireo altara ao Jerosalema ary ny altara fandorana voninkazo-manitra rehetra dia noravano ka nariy tany amin'ny loasandika idona. Zany hoe entina ilazana zany riavana le ao anatin'ny fiomanana ataotsika dia mila efa manadio tena sanaby isika ao anatin'izany. Mila manamasina ny tenatsika isika, mila manamarina ny tenatsika isika amin'ny fanatonan'Andriamanitra ao amin'ny fivoriana masina mba hola tsy misy tsiny. Ary fantatsika riavana ny teny mpaminany Isaia fa raha amintsika ny hevitsika ny fahotantsika tsy anitan'Andriamanitra izany naoviana isika efa na dia manatanteraka fanompoam-pivavahana ihany aza tsy anitan'Andriamanitra dia any amin'ny Isaia 7:20 dia manamara zany indrindra fa ny hevitra eo noefika mampisaraka anareo an'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mamiakina ny tavana ka antony hiantsonantsika fiangonana kristianina izay asain'Andriamanitra anatanteraka fanompoam-pivavahana sy ny fanomposana samihafa aty anatin'ny fiangonana. Ao isika riavana tena amin'ny lanja izany fifonana izany fiomanana izany. Mila manome lanja izany fiomanana izany isika ka tsy maintsy manamasina ny tenatsika isika. Dia izany no takiny izao soratra masina izao. Dia namono ny Pasika izy tamin'ny andro faha-efatra ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ary menaka ny mpisorona sy ny Levita dia nanamasina ny tenany ka napiditra ny fanatrika dorana ao an-tanin'i Jehova. Hitatsika tsara zany avana. Fantatsika tsara fa ny mpisorona zay lazay eto dia ireo manandrara ao anatin'ny fiangonana, ao anivon'ny fiangonana, hitarika ny fiangonana. Matsiaro izany faminarana izany izy. Dia inona no natao? Mba nanamasina ny tenany ihany koa izy. Araka izany riavana ao anatin'izany fiomanana zany dia ilaina tanteraka izany fanadiovantena izany, fanamasinantena izany.
zany amana. Ilaina tandrendrany ny famantarasika ny tenatsika, ny fandiniatsika ny tenatsika amin'izay anatoratsika n'Andriamanitra raha nanaterana tanto fivavahana aty an-tranony isika. Zany avana no hafaka voalohany engane isika rehetra zay nandrezany teny zany. Amakisy tariavana mety milazana azy teo, tsy mpamay fanasany tompo ihany, fa isika rehetra, fiangonana rehetra, rehefa manapona ny tompo ao amin'ny toerana masina isika. Raha ho azy moa zany fa isika mandray fanasany tompo manokana dia tsy maintsy miomana isika manamasina ny tenatsika isika rehefa avy nandiny tena. Rehefa namavaka ny tenatsika isika dia mila manadio ny tenatsika isika. Izany no ambarana soratra masina ary nitsangana teo amin'ny toerany tahaka ny fanao izy araka ny lalàn'ny sesy lehilahin'Andriamanitra ary nipisorona nanoky ny raha izay teny an-tanany Levita. Fa ny faharoa havana zay hitatsika ao anatin'izao soratra masina izao ihany ao amin'ny tantara faharoa teo dia ny andininy manompo ny andininy fahafito ambin'ny folo ihany koa tary amin'ny andininy faharoapolo. Omena lanja havana ny amin'ny fanamarinana tena, fanamarinana ny tena amin'ny alalan'ny fifonana izany. Fifonana zay ataon'ireo mpitarika ao anatin'ny fiangonana. Fa misy maro tao amin'ny fiangonana izay tsy mba nanamasina ny tenany, ka dia ny Levita no nampamono ny Pasika hisolo izay rehetra tsy madio mba hanamasinana azy ho an'i Jehova. Fa nisy olona betsaka dia maro avy tamin'ny Efraima sy ny Manase sy ny Isakara sy ny Zebuluna no tsy mba nanadio ny tenany kanefa mihinana ny Pasika ihany izy, fa tsy araka ny voasoratra. Ary Ezekia mivavaka ho an'ireny ka nanao hoe Jehova tsaro mamela. Hitatsika arak'izany havana ny anjara toerany tarika eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, fa tena natao hitondra mavaka ny fiangonana izy mba ho madio ny olona izay efa hita fa manakina an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Tokony andraikina amin'ny fitondrana fifonana eo anaty an'Andriamanitra ny tarika eo anivon'ny fiangonana. Tahaka zao nataony Ezekia izao, nivavaka ho an'ireny izy ka nanao hoe Jehova tsaro mamela izay rehetra efa nampiomana ny fony hitady an'Andriamanitra. Dia Jehova Andriamanitra ny razany na dia tsy madio araka ny fahadiovany ity fitoerana masina ity aza izy. Zany koa havana no hafatra faharoa hitatsika ao anatin'izao soratra masina izany. Tokony andraikina ny mpitarika, hivavaka hitondra fifonana ho an'ny fiangonana. Ny fampiarana an'izany havana raha efa mijery isika ny amin'ireny asa fifoazana ireny, rehefa manomboka ny asa eo izy aoriany hira dia manonavavaka fifonana ho an'ny fiangonana, ho an'ireo zay anatin'izany asa sy fampaherezana izany ny mpianatra. Fampiarana izany. Ary misy fiangonana sasany moa akoatran'ny fanomanana zay atao aty anatin'ny fiangonana, samy manana ny fanatanterana an'izany ny fiangonana, dia rehefa tonga iny fotoana anatanterana ny fandraisana fanasany tompo iny, dia manokana fotoana foana ho an'ireo zay tsy nanatrika ny fanomanam-banahy no ny antony maro samihafa. Atao ny hira anankiray dia manonga
dia manonona vavaka fifonana ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Zay vao miroso amin'ny fanatanterahana ny fandraisana. Zava-dareka hoe mana misy ny lafiny mahatsara azy, misy ny lafiny maharatsy azy. Ny lafi tsara an'izany dia zao ho ny olona zay tsy miomana no ny abitsandraika marina tokoa misy adidy zay tsy azo mialana dia mety ihany ny anaovana izany. Fa ny lafi ratsy dia zao amin'ny fotoana io dia mety hisy ny olona manantena fa misy fotoana malalaka, misy fotoana zay hitarian'ny tany natanetany ara-tanterana fanomanam-panaka tsy manita na tsy manarika amin'ireny fanomanam-panahy reny. Zao iavana tsy hanaranotany amin'izany fisiny hoe fotoana manokana zay tondrana vavaka fifonana manazesina anatika izany fanomanam-panahy zany isika. Fanao zava-dehibe atanytany isika ny fanomanam-panahy. Satria ny fanomanam-panahy iavana no andinian-tena ary olona nahamandini-tena no miroso amin'ny fiekenkeka bebaka. Adidiny mpitarika ny mampianatra ny andro izany. Raha fehezina iavana ny afaky ny tenin'Andriamanitra zay noraisika ato amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faha-telopolo ny andininy faha-telo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha-roapolo zay nivakina tamintsika teo nandraisana hafatra teo dia andraisantsika hafatra roa miavaka tsara. Dia ny voalohany amin'izany isika fiangonana, isika fandraisana tompo homeolanja iavaka zany fiomanana izany. Homeolanja izany ny fanamasinantsika amin'ny tenantsika, aza sasa foana isika ny anatin'ny tanin'Andriamanitra fa toerana masina izany ary fanasana masina no anasanantsika fa ilay Jesosy. Fitiavana dia anapaka asika ty hamonjy antsika no tompony izany fanasana izany araka ny filazantsara zay novakina tamintsika teo ihany. Jesosy no tompony izany fanasana izany satria dia ny tenany mihitsy io atolony antsika io mba hanadiovana sy hanamarinana antsika io. Fa ny faharoa manaraka izany hanomezana lanja ny fifonana. Fifonana zay ataon'ny mpitondra fivavahana izany. Fa indrindra ny fifonana zay ataontsika ihany koa. Mifona eo anaten'Andriamanitra tompony fanasana isika mandôry zay mety eo entiny tsy famendrehantsika fa tsy misasa foana isika iavana. Anatika na manakona izay anasan'Andriamanitra antsika indrindra ho antsika mpandray fanasana tompo. Rehefa anatona ny latabatry ny tompo isika izay tsy namendry antsika rehetra mifona amin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra ery amin'ny voninahitra fa ho amintsika izany saina izany dia ny sainy fiomanana sy ny fiekenkepika eo anatrihan'ny tompony fanasana. Amen. Zay sitrapon'Andriamanitra nomenantsika tamin'ity ity iavana dia ho setrin'izany dia andeha nifay vavasika i Jesosy Kristy tomponay io dia mpisaorana anay manao an-tany tomponay satria mbola nomenao ilay anjara tsara izay nandeha teninao izay mamy fiambavanay, teninao dia mamelombelonao fanahinay, ny teninao izay hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny saotra tompo ny amin'izany teninao izany satria teny taminay ianao tamin'ity mba hahaizanay manadio ny tenanay ary indrindra manamasina izany tenanay izany raha hiafika ny
Fiaonana aminao izahay, atia tempolinao masina, dia mandiky fanasana masina izay fanasanao anay izany. Misaotra tompon-tsara, Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra masina ianao, atianao izahay manana izany fahamasinana izany. Mampatsiaro anay mantakariva ianao mba andehananay araka ny sitraponao, satria ny sitraponao rery any izay ambara ny teninao, no afaka manamarina anao tompo araka ny sitraponao. Sotranao ihany koa izahay fa nanambara taminay ianao ny aizanay mamela helika indrindra ho an'ny mpitandro, ary toa mpitarika ihany koa fa na dia ho anay izay manarika ny fanasana azy ny fona mantakariva mangata famelana. Raha iarika izany fanasana masina izany, ary toa anay ihany fa ho an'ny ireo izay mpiara-mitatapatra aminay ihany koa. Tompo, marina ny teninao, masina ny teninao, tsy nahatanteraka izany mety izahay, ka dia mety ny fona eo anatrihanao mamindrato tompo, aminay efanay. Mba tsy handany foana ny teninao ka mitoetra betsaka tsy hamaka fiaponay ka zary fiainana ho anay, mba ho madio sy masina, ary tena teny famelan-keloka mantakariva eo anatrihanao izahay, raha iarika ny fanasana masina izay atolotra ao anay. Dia tezitra fiaponay ary izany teninao izany mba ho fiainana ho anay tsirairay. Ankehitriny tompo dia fiaram-baraka izay ho an'iray mandeha mitandrina mivady izay tsy miankona an'izay mitondra sy mitantana izao fiangonana izao. Ianao Andriamanitra ny tanjaka fahasalamana ho azy mantakariva, ahafahany mizara ny teninao, manao ny asanao, dia tamin'izao fitandremana mena ho anay izao. Dia misaotra indrindra tompo ny amin'ireo mpanomponao izay mizara izany teninao izany. Manerimberina ny fananay, ary mitona anay, miaro ao anatin'ny aizina ho aminay mazava ny teto ao ao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anarana Jesosy Kristy izay tokony teny no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Ho antsika rehetra izay miainy miafaky ny tenin'Andriamanitra teo iavana ny finoana dia avy mitoro-teny. Mitoro-teny avy amin'ny teny Kristy mitsangana, ambarao azy sotsika. Izay afika azontsika tamin'ny toro-teny no renesitsika teo. Ny fanekam-ponona faharoa no iarahantsika manonona amin'izany manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy koa mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary amin'ny Jesosy Kristy tompo iray, zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny ray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivivitsy. Dia tonga olona izy, no mbola tamin'ny azo fijaliana ho fanavotanantsika tamin'ny nanapahany lavo izy, nijaly izy ka nalevo, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tananankavanana ray. Avy any miavia ny ray amin'ny voninahitra tsara mivela sy ny maty, ary marak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady fanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia miteny tamin'ny vavany mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, miorina ny fanambarany apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelany keloka, sady manao tena ny fitsanganany no maty, ary tenana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana iavana. Ny mampatapo iavana ao anatin'izao filazana ny vaovaon'ny fiangonana izao dia tsara ho fantatra. Alahady natokana indrindra toranam-bavaka ny radio Kopepanda any
Ketika pemeriksaan lingkungan di Sulawesi Madagaskar mungkin ni ekipa ni Afifah nu manumana izau tona anizau Rama Madagaskar ya pada saat asal ni radio Kopi Selatan ni asal radioan di Panapariana di Bobos Anyata Sal pada Gareda Pak Anisan Zani Ndiga dia ni panamurana ni pampialezana ni vila sansara arak zany agana tena fampahafantana antsika ihany hoe zany fotoana ny radio kompetanta ny amin'ny fa izay tokony ataontsika fiangonana kristianina manerana nyntsika ity dia nitambavaka izany radio kompetanta zany no aditsika voalohany ary ny faharoa anatin'izany dia niazontsika miara-miasa aminy miara-miasa amin'izany radio izany amin'ny alalan'inona moa fifanampiana ara-bola zany satria milan'izany ny radio ilaina fitiavana io vola io amin'ny fanatanterana an'izany dia misy moa nefa manatanteraka rakitra mba ahafana mifanampy amin'ny asa fitoriana filazantsara sy amin'ny tokony andraiky ao anatin'izany ampahafantaranantsika ihany koa manaraka izany ny fotoanantsika ao amin'ny condition dia ny fitondrana-mavaka ireo borompianekitra foibe vaovao amin'ny fampito ambin'ny folo ny volana oktobra izao anasana antsika atao anatin'ny samy fiangonan'i Jesosy Kristy Madagasikara zany fotoan-dehibe iavana sady famekoana ireo tompona andraikitra zay novidin'ireo rafika faratampony atao anatin'ny samy fiangonan'i Jesosy Kristy Madagasikara tamin'ny alalan'ny synodana lehibe zay notanterana tany Sambava ny synodana lehibe fahatsilo ambin'ny folo zany dia tsy mahafaka manofina an'ireny fotoana ireny isika rehetra iavana dia tsy mahafantatra fa amin'ny fotoana io no tondrana ny tatitra sy fanehoana ampabe maso antsika efijekerima ny piasa vaovao braompianekitra foibe anolorana ihany koa ny fomba fiasa vaovao ato anatin'izao sany fiangonana izao dia matoky sy manantena fa ho tonga maro isika rehetra ary tokambavaka sanaty izany fotoana izany dia ho an'Andriamanitra ihany voninahitra amen hiomana amin'ny rakitra isika izao iavana ka mandritra ny rakitra ny koralina no hihira dia hoaterina ety anoloana iavana ny rakitra Sia
Kalian mengatakan karena mereka seperti misalkan saya para konflik yang tiada kayu saya mana pun kalau tiada ini kamar makan tiada ini bukan hanya kita tahu kalau mereka itu sesuatu yang kita ini sendiri lain kayu sang apa pun orang mereka mau dia akan tak menyangka kami lalu itu lebih dari persen. Amin. Ahad sanga na isiga yamana natandir ka babaka panggatan na isiga ang pamaraparana na izoftun za babaka isiga. Yung sura na nao ni funaj raizana ka panamaslo yang ni pantara na ifa manasa na ni kumpuan di manutay sa titiya na Ade manafat-lafat na yun mo natazan. Ang bisa na ilangan sa humana si panamasinante na izan. Bisa na ilangan yang kuli pifuna na iyon na tiyan. Patatay na ito na ikumpo. Rizan do takinon na kataw na izan sa kipamasakon na susasako ng ipangatunan na natin. Tupalimanta rainayo ibaba sayang ini kuan kengunan Yesus Kristus Madagaskar dengan nyasa fiturina tilasan sar di pampira nisi tarkan zan iriu broni kena itafu di baba kawazre isafai lirawan natin sau kita manani kengunan Yesus Kristus Madagaskar awam fiurenan awam ini tumpu isau Yurnau Isaha Amzaifa Anasana Anai Ibabagawan ifuluan kebunan Yesus Kristus Madagaskar Legitarkan beronten kita fulgisa Dirupiara miasa menerima yang apa ireza yang luar rosai lah jatanitan Makuarakan sita kawalimanta Bitungrani Nifi yang gunanau Umas na wanawan limanta Hatantira kizinan rana wasi Nebabakang nautumbo Nisno dan partan parang pipungisi Atau natin dosan yang guna na wisap Pembabakan perintah senudan Isang senudan partan izay Sireo burauni Burung yaran yasan Pembabakan nawi zahay ni sampai nabil narikit, konatum dosanti yang guna Yesus Kristus Madagaskar sama numpan yang menifui be, yang sudah dapatan, dan yang menifitan be pada seni sapi yang guna yang wali manta isi Tuhan sendiri. Tapi itu kemakan nama nukan esai, amun malah dun radio protestantan yang pieliti, dibakar na amna zekumpo. Kuang misan, ya nau tubuh muici benai jeri lu biasa isang tubuh, isang sukasi. Kanu sai nasri watane tani ari hapi tunggu siana sara tane kan kiru fito bana hapi sai na misan ya nau tubuh. Dia biasa nama dia pilatana nau pariana. Ni fila zansara sin boho mapasan nyafa izani radio protestante izan tupo angatana ni narano Yesus Kristus tunai tutomaba kisai wani boho ka Kristian na siaka nabaka yana waliman na mapata ka ni fiay na ni una kaulini kepala narikna zengula yang vanai pena itu nalai pena takkan yemi una pena di mangata kata itu kumura ami zanau fiaru bana anak hari dinandina angkatana yang bawa kang nawan lu sai miena wana pun spasa lama narikna na abim sampu anu na panas tanana ami nawan Yesus tiada nasareta kuasreni sai Pan mana mansu namui matala
ianao tomponay ampionazy reny. Ho an'ny very asa sy mananao olana rehetra, tompony vaolana rehetra ianao zay efa nanambara fa nanana fiadanana aminao, ny ananana fiadanana aminao efa nanambaranao, fa ty am'izao tontolo izao ahitanareo faorinana efa matoky, izao efa naharesy izao tontolo izao. Efa marininao tokoa izany tompo, ho an'izay rehetra mino anao. Jereo tompo ty firenenay, hampanjaka hoeto ny tena fahamarinana, hampanjaka hoeto ny fahamasinanao Andriamanitra. Tolosaina tany ny mpitondra isan-tsokajiny. Reo tompona andraikitra isan-tsokajiny ihany koa, ny any amin'ny fahasalamana, ny any amin'ny folo alon-dafy, miaramila sy ny sisa, apetraka iombany fitarihanao Andriamanitra tany izy reny, atao fantany fa ianao ilay mpandrindra sy mpandamina ny fiainany zanak'olombelona no maheo amin'ny reny toerana reny azy, ka dia hanisaina azy ianao mba ho araka ny sainao Andriamanitra ny sainy vahoaka malagasy rehetra. Zany tompo ny vavaka ameo ny saina vokony ny vavanay, aby imbonanay ankehitriny manona ny vavaka nampianarin'i Jesosy anay manao hoe: rainay zay min-danitra, ho masina ny minaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay anio ny hanina saza ho anay, ary mamelany hevonay tahaka namelana azy meloka taminay. Aza tondranay amin'ny farapanay, amanapanay amin'ny ratsy, anao fanjakana azy ny hery, ary voninahitra mandraka izay. Amen. Mialohan'ny sogary havana ho hiraitsika ny hira fa 7 sy 700. Andininy roa voalohany ihany koa 439. Faterato con noi in Sudane di una menare e sono come se panatina zanmaro. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra Jesosy tompontsika fiandrindry lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sikapony, ka hiasa ao anatinareo izay kasinareo ny masony amin'ny alalan'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana. Amen. Petraka no vavaka mangina isika. An'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.